finoana sy famonjena finoana sy famonjena ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toviteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisikilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay izay irahanao amin'ny paster Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra nitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka epistily Jaona faharoa andininy fahasivy. Any Jesosy Kristy Tompo mahalala indray tsika ankehitriny a mbola afaka mifanjohy tsara ao anatin'izao fampianarana izao a efa zavatra maromaro izay nefa nidirantsika lalindalina ary mbola tsy mitsahatra moa satria ao anatin'ilay tena fampianarana tsisikilema isika izay ahatonga anao andova fiainana mandrakizay hivavaka avy hatrany isika ara ao anatin'izao fotoana izao. Mankalaza anao izay Jesosy manandratra ny anaranao masina. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny famonjena izay Andriamanitra efa misy hatrairay ankehitriny ary mandrakizay. Ianao no namorona izao tontolo izao nanao ny lanitra sy ny tany ary ny kintana sy ny volana ny tendrombohitra sy ny izao zavatra rehetra izay tazan'ny masina izao. Anao ny voninahitra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Aoka fanatrehanao kosa no hitana eto ary ho tsapana eto indray fanamasinao midina trano. Hitondra ositra ao anatin'izao fampianarana izao Tompo ary hitondra fandesen-dahatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana ihany koa. Mba tsy anisan'izay mpiaino ho anadino any izy ireo ka mitaka ny tenany fa anisany mba mpakatoa ka ho tojo ao anatin'ny famonjena avy aminao tokoa. Ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Tompo. Amen. Faly miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena koa nizaniza manaraka ka manjohy an'izao fandarana izao. Aminareo hatrany aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Tao anatin'ny fampianarana mikasika ny sabata isika teo alohan'ity fandarana ity. Hitantsika moa fa hoe mafiorina sabata izay tsy azo nizaniza zongozonona na elana. Izany sabata izany moa dia sabotsy. Izay no atao hoe sabata. Andro fahafito ao anatin'ny herinandro izany. Izay nataon'Andriamanitra fitsarana ary ivavahana sy hanompoana an'Andriamanitra. Andro sabotsy izay fa ny ankoatran'izay izany dia tsy tafiditra ao anatin'izay sabata izay fa andro sabotsy natao hoe sabata izay fitaombavaka voatendrin'Andriamanitra araka ny efa nianarantsika. Io koa no famantarana hoe Jehovah ny Andriamanitra ao sy manamasina anao ary ianao dia zanany. Io ihany koa no ao anatin'ny didy folo araka an'izay efa nianarantsika teo. Hitantsika tao anatin'izany fa na Jesosy aza izany dia fomba fiainan'i Jesosy rehefa sabata ny andro dia anam-piangonana. Fomba fiainan'ny apôstôly ihany koa izany tahaka ny apôstôly Paoly izany. Hitantsika tao anatin'ny fampianarana avokoa izany. Hitantsika tao anatin'ny fampianarana avy any apôstôly dia izay ny tena andro ivavahany zareo koa ary mbola tsy niovy izany. Izany sabata izany dia nanomboka tany amin'ny Mosesy dia satria be dia be mieritreritra hoe anjiosy andro izany sabata izany fa tsy anjedilisa dia nao hamarintsika tao anatin'ilay Hébreu toko 4 nanomboka teo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 11 fa ho an'ny zanak'Andriamanitra ny sabata ary nisy fampirisihana ny olona mba hitandrana ny sabata mba tsy hiditra ny tsy finoana hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe nanomboka tany amin'ny Mosesy namezan'Andriamanitra izany dia maty Mosesy nandimby azy Joshua dia
mbola josoa koa tsy nanova zany tatearina rehefa mivavaka ry jesosy mbola tsy niova zany vavaka ny apôstôly mbola tsy niova satria ny tenin'andriamanitra moa tsy azo avaina ary tsisy afaka novan'izany andriamanitra tsy nanova moa jesosy tsy nanova fa mbola mipetraka foany zany sabaty zany a mandrakitia ny androany zany be deabe mieritreritra hoe ny sabata ngeo izy rehefa mandray an' jesosy de sabata ny dikany tena sabata manko de hoe fitsarana koa zay zany ny hevitry ny sabata voalohany a rehefa mandray an' jesosy ny olona de efa sabata zay zany hoe tsaratra tamin'ny ota zany de misy ny sabata andro le ny anarantsika le hoe andro fahafito a le sabotsy ny sabata andro zany de misy ny sabata ihany koa rehefa na fiainana mandrakizay zany iny koa hoe sabata koa filazan'iny hoe tsahatra daholo ny fahoriana ny aretina ny fanaitainana sy ny zavatra maro isan-karazany fefa nanana fitsarana tanteraka any an-danitra sabata koa zay filaza zay fa misy telo zany hitantsika hoe tsahatra fitsarana amin'ny ota sabata rehefa ao am' jesosy a sabata andro koa izy koa zay a sabata zay andrasana moa de ny anan'ny fiainana mandrakizay zany ka raha isafidy ihany a de aleo misafidy a ny anaraka ny marina ny anaraka ny fahazavana tokoa eo ampelantanan'andriamanitra zany a raha hoe samy isafidy ihany mba azahoana fakasitrahana lehibe eo ampelantanan'andriamanitra satria raha mandinika nketsika be dehibe mihitsy mifitaka ao anatin'ny tenin'andriamanitra io tenin'andriamanitra ny raisina sy voisina fa saingy hoe afafy amin'ny olona de famitahana avokoa ny akamarony de betsaka amin'ny olona zany miazakazaka na anatin'ny famitahana de rehefa tonga andray ny marina tena zay le olona le marina indray no diso zany hoe ampifamadian'le olona indray a le tena izy indray na zay nefa tsisy a zany rehetrarehetra zany moa de fitaka avy amin'ny satana ary zay natonga an' jesosy hoe tandrema ozy izy a fa maro ny mpaminany sandoka efa miparitaka eto am'izao tontolo zao ny tanjo ny mpaminany sandoka de anodina ny tenin'andriamanitra io a mila ny tenin'andriamanitra io a ary misy fitaka ny devolange ao anatin'ireny olona ao anatin'ny mpaminany sandoka ireny a satria rehefa miodina ny tenin'andriamanitra na vily ny tenin'andriamanitra de zay fivavahana ataon'olona zany tsisy mepaika eo ampelantanan'andriamanitra zay fanantenan'olona zany de diso hevitra ao anatin'izay fanantenana zay ny olona rehefa tsy marina no arahany zany fa ny androany kosa zany a de anisan'ny fampianarana anankiray zay tsy azo amavainina tia napetraka ao atsika de zao hoe tsisy tenin'andriamanitra azo amavainina zany hoe ty tsy maninona raha tsy atao a fa ty tena tsy azo tsy afaka ny anaony io mihitsy ntsika fa zavatra ratsy ty fa nininona zay ao anatin'ny tenin'andriamanitra zay voasoratra ao anatin'ny tenin'andriamanitra araka voalaza amin'ny pilaty moa hoe zay voasoratra ozy izy de voasoratra zany hoe tsy azo vaina zay rehetra efa napetraka andriamanitra zany ny zavatra raisitsika am'ty androany ty a de mikasika ny atao hoe fisaronan-doha tsy kely zany a tsy kely ary eo mihitsy mampiariary an'le atao hoe fahamarinana fa amin'andriamanitra zay manaprofo ihany koa hoe miaina ao anatin'ny teny tsisy kilemy amaky tenin'andriamanitra anankiray tsika zay manazava an'izay a Koritianina voalohany a toko fa 1:10 Koritianina voalohany toko fa 1:10 eo amin'ny soramandry a de zao mivaky ny teny eo amin'ny soramandry ny amin'ny tokony isarona ny vehivavy loha ao am-piangonana zay zany raha zay ten'andriamanitra zay zao de tonga de raha tsy hanazava tsony aza de mazava be izy ny amin'ny tokony ozy izy isarona ny vehivavy loha rehefa ao am-piangonana zany hoe rehefa anam-piangonana zany nitakina an'le izy raha eny an-dalana zany aloha le izy tsy takina mandeha eny an-dalana ianao na mijanonao an-tranonao fotsiny ianao na anam-piasana ianao tsy takina le izy fa hoe rehefa ao am-piangonana na tsy ao am-piangonana ihany fa ny tena marina moa hoe rehefa mivavaka zany jerevantsika manko ny tenin'andriamanitra mba ahitana an'izany eo amin'ny 9 faefatra no jerevantsika ao anatin'izao fotoana izao
Koritianina voalohany 1:24 ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany. Eo zany raha misy lehilahy mivavaka ohatra ho anam-piangonana izy rehefa ho anam-piangonana moa dia mivavaka foana zany, fa fanampin'izany hoe raha ohatra izy hoe ao anatin'ny tokantrano ka mivavaka na maminany, raha ohatra izy hoe eny Akalamanjana reny fitoriana Akalamanjana reny koa nge dia efa fivavahany reny reny natao hoe mivavaka koa zany. Ka rehefa hivavaka zany lehilahy ka raha ohatra ho saroma ny lohany io, misy fiangonana misy mpivavaka misaron-doha, fa eto ny tenin'Andriamanitra zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe fantsianan'izay diso izy fitaizana ny fahamarinana fandresen-dahatra, zay le tenin'Andriamanitra. Ka eto zany manitsy an'izay diso mihitsy zany ny tenin'Andriamanitra. Raha misy zany lehilahy misaron-doha rehefa hoe hivavaka dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mahafa-boninahitra ny lohany, zany hoe afa-boninahitra le lohany zany. Ka rehefa loha ve moa no afa-boninahitra, inona ny fivavahana zay ety ao anatin'izany zavatra zany? Hojerevantsika manko izay fahafa-boninahitra zay zany rehefa avy eo zany fa zava-doza zany. Ratsy engeny olona afa-boninahitra zany hoe rehefa afa-boninahitra zany dia afa-baraka, tsy misy lanjana. Zany hoe ny olona anankiray rehefa tsisy voninahitra dia tsisy lanjany, tsisy vidiny, tsinitsininy. Zay zany rehefa ohatra ka na olona tsy hoe tsisy voninahitra ny andeha anatin'ny olona anankiray dia tsisy valeur ny fandraisan'ny olona azy zany, fa ho an'ny lehilahy zay. Fa tsy dia ny lehilahy loatra nefa ny tiana apetraka zany eto, fa mety misy tratran'izay, fa tena resaka ho an'ny vehivavy mihitsy ny tena resahantsika zany satria tafiditra ao anatin'le teny tsisy kilema izay zavatra izay. Vakitsika raha mitoy eny eo amin'ny 5 fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka ka maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany satria toy ny voaratra izy. Fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy dia aoka hetezana izy, fa raha manaiky ny vehivavy no hetezana na hoaratana dia aoka hisaron-doha izy. Petraka tena mazava be mihitsy le tenin'Andriamanitra. Vehivavy kosa raha vao vehivavy zany lehilahy zany raha vao hoe misaron-doha lehilahy zany hoe mety amin'ny lehilahy zany dia tsy misaron-doha. Fa ny vehivavy kosa zany raha vao tsy misaron-doha dia afa-boninahitra ny lohany ozy izy, afa-boninahitra ny lohany. Nefa le lohange maizy azy mihitsy, le maizy azy mihitsy zany, satria io loha io tsy hoe afa-boninahitra ny tongony, fa ny loha zany no mitondra ny rehetrarehetra zany rehefa malala. Ny loha eritrereto fotsiny ve loha hoe raha vao tapahana ny lohan'ny olona efa vita ny momba aminy. Raha tsisy tanana nge izy mbola tsy maninona, na anankiroa raha tsisy tanany mbola velona eny foana le olona. Raha tsisy tongotra anankiray ohatra tsy maninona mihitsy natapaka ary ireo tongotra ireo, mbola afaka miaina ihany ny olona. Inona re mibanga amin'ny vatany ihany koa tsisy maso ohatra, tsisy maso iny, mbola afaka miaina. Fa le tena hoe le loha mihitsy zany no tena hoe voninahitra amaizy an'le olona mihitsy zany. Tena hoe le voninahitra maolona le olona le hoe eo amin'ny fivavahana mihitsy zany. Zany hoe ny olona anankiray rehefa mivavaka dia Andriamanitra moa manam-boninahitra, dia le olona koa zany tokony hanam-boninahitra dia tafaray amin'Andriamanitra zany.
fa raha ohatra ny olona anankiray tsy manam-boninahitra nefa no eo amin'natrehan'andriamanitra dia tsy tonga eo anatrehan'andriamanitra mihitsy ny izy zany fa ny olona anankiray manana voninahiny avy amin'andriamanitra dia izay ahafahany meona amin'andriamanitra zany dia mipetraka eto ny tenin'andriamanitra hoe afa-boninahitra ny vehivavy nefa izay fampianaran'izay dia amavain'ny mpitondra fivavahana maro ao anatin'izao fotoana izao tsy ny aviny ataony tsisy dikany mba fantatrao moa ny antony dia volo hafetsy izay foana ny hafetsehany dia vola inge dia ataony mirona ao anatin'ny zavatra ray fa misy zavatra tsoahany ao ny fahamarinana tsisy klema ohatra raha isitsika fotsiny zao hoe ohatra fa tsy izay le izy fa ohatra meko anao ohatra zao hoe fitambaran'la fahamarinana tsisy klema ohatra hoe folo fa ny olona rehefa hivavaka dia zao misy telo fotsiny no ampiainan'la dia volo ny fetsy asiany miainan'ireo zavatra folo ao anatin'la teny tsisy klema ireo anankitelo fotsiny dia sisan'izay ny fito tsy arahana dia misy ny fiangonana ataony dimy no arahana dia ny dimy tsy arahana misy ny fiangonana ataony efa mahatratra ny ainan'ny fito any dia ny telo tsy arahana misy ny fiangonana ataony miaina any anatin'ny sivy fabangany anankiray dia inona ozy izy ianao ny antony raha vao banga anankiray fotsiny le ao anatin'ny teny tsisy klema dia izay hoa le ilazana hoe misy klemy dia rehefa misy klema dia tsy tonga eo anatrehan'andriamanitra le fivavahana tsy tanteraka tsy ara-dalàna eo anatrehan'andriamanitra le fivavahana dia mety misy ataony miaina ao anatin'le teny tsisy klema folo le olona hoe mety hoe jerena le olona misy fibebahana ao miala amin'ny ota miala amin'ny fahotana miala amin'ny faharatsiana dia jerena nefa tonga dia le batisa tena ara-dalàna le asitrika ny ainany jerena misy batisa amin'ny fanamasina miteny amin'ny teny tsy fantatra ao jerena mitandrina ny didin'andriamanitra io mitandrina sabata ditanao sady hoe mety tsoahany le fisaronando ditanao hoe misy zavatra maromaro ampiainana zany fa misy zavatra tsoahany zay nge le hafetseny zay no natonga an' jesosy ny teny mihitsy ny hoe raha tsy mihoatra noho ny fariseosy ny mpanora-dalàna ny fahamarinanareo dia tsy ekena ozy izy ny tompo nefa nireo fariseo reo raha fijery ny fariseosy sy ny fandinihany amin'ny soratra masina arahany dia hoe izy ny faratapiny ao anatin'ny fahamarinana zay ny fandinihan'ny fariseo fa jesosy nefa no mijery azy hoe tena tsy ampy amonjena ny fahamarinan'ny fariseo tsy ampy ahatonga ho any an-danitra tsy afaka andova ny fanjakany lanitra nareo izy izy raha tsy mihoatra ny fahamarinan'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo zany hoe marina aloha tena ao anatin'ny fahamarinana tokoa le fariseo sy ny mpanora-dalàna fa tsy ampy misy zavatra banga ao misy zavatra tsy feno dia zay ny hafetsehn'ny satana hoe mbo entina ny sasany ao anatin'ny fahamarinana dia fahamarinana ray roa na telo ny ainany dia izy ndray na zay fa tena zay ho any an-danitra fa zay ny tena marina zay rery ny marina ary tena samy rere mihitsy izy fa izy rery ny fiangonana hiakatra any an-danitra nefa na le fahamarinana aza tsy ampy akory dia mirere izy fa zay fiangonana zao rery no any an-danitra zay rery ary rehefa tsy atao aminay dia very daholo izy izy rehefa tsy atao aminay dia very daholo raha marina ngery avy malala tsy ny fiangonana miakatra ho any an-danitra fa zao ny fahamarinana zay ekenao raha ny tena marina zany hoe rehefa tsy manaraka n'la fampianarana tsisy klema zany hoe raha ny fahamarinana raha ny olona misy klema na misy zavatra diso dia tsy ho any an-danitra izy zay ny tokony fipetrany zany fa zay manaraka ny fampianarana tsisy klema na le fampianaran'i Kristy na iza na fiangonana manao ahoana na manao ahoana rehefa tena hoe tojo ao anatin'le fampianaran'i Kristy marina miakatra foana izy na fiangonana efa manjato ny taona na efa mapolo ny taona na fiangonana voamaly azy fa tena manaraka ny fampianaran'i Kristy
miakatra ny an-danitra foana fa raha fampianarany diso kosa na nisy nasorona na hoe ntsongaina ny hoe misy klema zany apahapahany fotsiny satria zay daholo amin'ny probleman'ny olona rehetrarehetra sy ny fiangonana ao anatin'izao fotoana zao hoe tena mijanona eo ny apahapahany fahamarinana dia misy ngisina fa ho any an-danitra dia nefa ny be dehibe nge ny diso fanantenana leo amin'ny Matio 7:1-2 tsy zay manao amiko tompokotompoky ny hiditry ny fanjakany lanitra ozy izy fa zay manao ny sitrapony raiky maro ny laza am'izany ozy izy hoe tsy efa naminamy tamin'ny anaranao fa izahay tsy efa namoka demin'ny tamin'ny anaranao fa izahay tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa izahay nefa ny ambarako maromarona tsy fantatro akory ianareo miala amika ianareo mpanao meloka re olonireo ngety re olonireo zany raha jerena tena efa nilaza fa tena mpivavaka ary tena ao anatin'ny fahamarinana tanteraka ary rehefa tonga Jesosy eny amin'ireo lanitra dia tena ndova fiainana mandrakizay nefa amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy lavina izy hoe miala amiko zava-doza zany noninona satria ny olona tao anatin'ilay fahamarinana apahapahany dia iny rehariavana fa hoe ho any an-danitra fa tsy mijery hoe tsy le apahapahany ilain'Andriamanitra fa le hoe tena tsisy klema zany ny fampianaran'i Jesosy tsy misy klema zay no mahatonga antsika hoe eto zao mety foanan'ny olona zany hoe misaron-doha zany amavain'ny olona nefa raha vao zavatra apetrak'Andriamanitra zany hoe tompoko tsy azonao tsy niavina zay akelezina misy lanjany daholo zay zavatra apetrak'Andriamanitra zany zay ny tady dio misy lanjany daholo zay zavatra apetrak'Andriamanitra ka mety ozy izy ianao hoe zinona moa raha tsy misaron-doha raha moa mampanenina zay ve mba efa mandeha marina zay ve efa mandeha ny fahitsiana mandeha ny sao inona moa zay dikantsika tsia sao dia mba izany ny tsy hidiranao any amin'ny fanjakany lanitra sao dia mba izany reny tsy hampandovanao ny fiainana mandrakizay hoe tsy hanekenao teny kely anankiray izay nazainao fa tsinitsinina tsy mampanina io nge rehefa malala rehefa ny fiangonana nge ny tsy manaraka dia azonao atao nge miala atao ka fiangonana satria ny tenin'Andriamanitra ohatra raisitsika fotsiny nge Apokalipsia 7:24 Apokalipsia 7:24 ary nareo feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy anareo ry oloko mba tsy hombona anareo ho taminy ary mba tsisy ahazo anareo lozanjo azy eo zany eto zao ny tenin'Andriamanitra dia miteny nareo feo avy any an-danitra ozy izy miala aminy anareo ry oloko mba tsy hombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy ahazo anareo ny lozanjo azy tanao raha voadikaina nge ny tena fandikana tenin'Andriamanitra nena ny didin'Andriamanitra natao hoe ote raha voadikainao fotsiny ny tenin'Andriamanitra dia efa oty zay dia ozy izy hoe miala tamina ohatra zao misy fiangonana anankiray mpandika misy tenin'Andriamanitra dikaina dia misy ota zany dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra voatao aminy anareo ro miala atao aminy satria raha mijanonao nge ianao tsy afahanao miaina amin'ilay sitrapon'Andriamanitra ary raha mitambatra ao anao dia le ota zay ainan'zareo tsy maintsy iraisana foana zany tsy maintsy iray ozy izy ny tenin'Andriamanitra manko hoe tafaradalana ve ny roa raha tsy efa mifanaiky ozy izy zany hoe tsy afaka ho tafaradalana amin'ny fiangonana anankiray ianao raha tsy efa mifanaiky misy fifanekena zany eo ka raha amin'ilay fiangonana misy ota ao dia mifanaiky amin'ny ota zany dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra voainga anareo oloko mba tsy ombony ota aminy ianareo ka zay lozanjo azy dia anjoa anareo zany hoe raha misy loza na fahaverezana androan'ilay fiangonana zany dia zay ao anatiny nge very daholo miaraka aminy ka raha ohatra hoe le teny tsisy klema no tsy ainan'ny fiangonana zany dia izay le mahatonga an'le hoe tsy ho tafitana anatin'ny fiainana mandrakizay nefa mahatonga antsika hivavaka ry hava malala dia nitanjontsika andovan'ny fiainana mandrakizay io
dia anisan'ny zavatra anankiray tsy azonao ialana dia izay tenin'Andriamanitra izay hoe fisaronando, tsy azo amavaina, tsy azo esorina, tsy azo migotana, teniny izay. Ary petraka eto ny fanontaniana nge eo amin'ny 9:17 fanontaniana Korintiana 1 toko 2:17. Evero amponareo izy mendrika va raha mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy misaron-doha ny vehivavy. Fanontaniana zany. Evero ao amponareo indrindrandrindra moa vehivavy mpitondra fivavahana koa moa metrahana fanontaniana zany, satria avy aminareo nge no ahafahan'ireo olon'ireo mandray ny famonjenana tsy rasakananareo ny lalana pitehanareo ny fahamarinana dia lasa fampitehana fahamarinana ny eken'ireo olon'ireo dia izay ny lalana dia lasa miaravery daholo ao anatin'izay zavatra. Fa ozy izy ny fanontaniana eo amin'ny 9:17 evero amponareo. Evero zany hoe tena dinio amponareo re raha vehivavy, aza manaiky fitahan'olona zany nareo, aza manaiky fitahan'ny mpitondra fivavahana zany nareo. Fa every satria tsy miakina ny mpitondra fivavahana ny famonjenanao zany, fa miakina na fanapakevitra ao anatinao no ahafahan'Andriamanitra amonjenanao. Na mivadinao ary nge tsy miakina mivadinao na ny zanakao ny amonjenanao, ohatr'izany koa ny zanaka tsy miakina amin'ny ray aman-dreny sy ny mpiray-tam-po aminy, fa fanapakevitra miainga ao anatiny. Fa evero izy izy dinio zany hoe mendrika aveo izy izy. Evero amponareo mendrika va raha mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy misaron-doha ny vehivavy. Dia vano moa araka ny tenin'Andriamanitra teto hoe tsy mendrika. Zany hoe raha misy zany na dia hatram'izay ngamany ianao mivavaka na maminany mety efa 10 taona, mety efa 7 taona, 30 taona, 20 taona, 10 taona mivavahana nefa vavaka foana ianao tsy misaron-doha. Io tsy hoe anam-piangonana ihany fa anam-piangonana aloha voalohany na eny Kalamanjana na ao anatin'ny tokantrano rehefa hoe hivavaka zany, tsapanao anatinao hoe hivavaka ianao raha vehivavy dia tokony hisaron-doha foana zany fa hivavaka na aminany. Fa tsy mendrika zany ny vehivavy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mendrika ny vehivavy eo anatrehan'Andriamanitra ka mivavaka nefa tsy misaron-doha, satria mahafa-bonina hatraminy. Dia andeha raisitsika le hoe ahoana ary le hafa-boninahitra, fa toiza moa eo amin'ny 4:4 mame fanoharana izy eto any ary ty fanoharana ty ny aolan'ny olona zany, ty fanoharana ty fanoharana zay mety hoe mame fanoharana izy eto amin'ny 4:4 nefa ny aolan kely fahalalana araka ny tenin'Andriamanitra. 4:4 tsy mampianatra anareo va izao fomba ny zavatra rehetra izao, fa raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy zany, fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy zany fa ny volo no nomena azy fisaronana. Fa raha misy olona eo zany dia io zany io teny farany ito zany ny anodinan'le mpanodina tenin'Andriamanitra zany hoe raha lava volo kosa ny vehivavy ozy izy dia voninahitra ho azy zany fa ny volo no nomena azy fisaronana. Volo no nomena azy fisaronana dia ahodina zany hoe volo ny fisaronan-doha ny vehivavy. Dia ny dika zany avadiny le izy dia hoe mila lava volo ny vehivavy satria ny volo ny fisaronan-doha ho an'ny vehivavy zany. Dia eritrereto tsara nge dia mety ve zany rehefa malama dinio fotsiny nge raha ohatra zany soloantsika volo le fisaronan-doha. Dia petraka zany ny teny hoe ny vehivavy raha vao tsy lava volo rehefa mivavaka na mamana, ny zavatra takiny eto nge rehefa mivavaka sy maminany fotsiny, fa tsy hoe eny an-dalana sy eny amin'ny toerana maro samihafa any na anatrano, fa rehefa hoe mivavaka fotsiny zany ianao dia mila misaron-doha. Dia raha petraka zany dia hoe satria misy manodina le volo izy ny fisaronan-doha, zany ny fampianarana hodina zany. Dia apetrao ary le izy hoe mendrika aveo izy ny vehivavy
raha ohatra ka tsy lava volo rehefa mivavaka amin'andriamanitra na maminany amin'andriamanitra tsy mety enena dia mifipetraka izany zavatra zany fa fanoharana meny zany raha isika amin'izay le fanoharana eo amin'ny 5:4 tsy mampianatra atsika ve ozy izy zany hoe tsy mampianatra anareo va ozy izy zao fomba ny zavatra rehetra any hoe fomba mpiainana zany fomba ny zavatra rehetra fomba mpiainana tsy mampianatra atsika ve zany hoe le fomba mpiainana zany amin'ny andavanandro fomba mpiainana le izy dia ohatr'izao le fomba mpiainana lazainy teo hoe lehilahy raha lava volo izy izy dia mahafa-boninahitra azy dia ohatra raha isika fotsiny ohatra za miteny aminao zao lava volo manao rasta dia manao an'ity fandarana ity na manao fandarana amin'ny tele inona ny zavatra hitranga zay le fomba mpiainana tiana aseho zany raisina ohatra zany fa tsy eno izay lazaiko eto sononareo ka ny akamaroan'ny olona gamana hoe rasta be tonga dia lava be hatraty le volo rasta be reny zany ny voloko zany fa za milaza aminareo hoe na marina raha no lazaiko eto fa ohatra hoe mandeha amin'ny tele na manaraka an'ity fandaran'ity ianareo fa tonga dia ozy izy ny ray aman-dreny ovay io ahoana koa io rasta be io iza ny eno an'io iza ny jery an'io ovay io tele io ovay io fandarana io dia hitanao izay le hoe mahafa-boninahitra lehilahy anankiray ohatra andeha hitory-teny andondona anao portaporta zany lehilahy mandondona eo ato varavaran'le olona dia miteny eo amin'le olona hoe ody mba afaka andraina ay ve nareo fa mba hitondra hafatr'Andriamanitra zay vodinian'le olona hitory hafatr'Andriamanitra nefa ny rasta lava volo be ohatran'io fa tonga dia izy ny olona tsy afaka izay akaton'olona amin'ny varavara dikan'izany afa-boninahitra be dehibe nge za mahita fa nahita olona ohatr'izany misy olona ambonimbony manamboninahitra zany dia misy zavatra amboarina izay asa moa na tele izay na misy zavatra amboarina zany eo anatin'le tokantranon'le izy dia teny amin'ny namany izy sao dia mba mahita mpanamboatra anito izy izy ianao dia izy le namany hoe mahita olona dia hoe eto aty izy dia nentina tao zany le olona tena manana fahaizana manao mihitsiny tena hainy le zavatra vita manao le zavatra inona ny zavatra nitranga izy rasta be zany nefany io rasta io fantatro moa le olona dia olona tsotra izy loha tsotra tsy na rasta ary izy zany jerena hoe olona tsotra tsy mba jilamboto fa tsotra fiainana zany loha izy fa vao nahita n'le rasta be fotsiny le tao an-trano jery amin'ny bikany fotsiny hoe rasta be tonga dia izy hoe oka ihany izy gaga indray le olona nitondra anazy fa ahoana dia avy eo nazavainy tamin'ny olona iny ve ozy izy mba olona entinao aty amiko tena tsy mahatoky an'iny ny olona iny zay le atao hoe afa-boninahitra zany tsy nentina andray izy tsy dakoro tamin'le olona izy afa-boninahitra noho ny le volo tombona mihitsy angety tenin'Andriamanitra hoe tsy le zay le ena amin'ny fiarahamonina hoe ny lehilahy rehefa lava volo dia afa-boninahitra tena tsy atokisan'le olona ary mahamana ny olona rehefa misy zavatra hafahafa ka rasta be le olona lava volo be dia any foana ny isainan'le olona zany raha misy olona roa milahatra zao hoe fohy volo le anankiray dia rasta dia misy zavatra tsy nety teo dia any an'le rasta foana satria hoe afa-boninahitra ny lehilahy rehefa lava volo na lehilahy lava volo ohatr'izany dia ohatr'izay le nitory-teny teo hoe vao nitory-teny raha le olona mandondona ka jereny hoe lava volo be rasta be fa tena raha sokatra raha fony tokony ampiditra izy tsy satria afa-boninahitra fa raha misy kosa ozy izy vehivavy lava volo dia voninahitra ho azy zany eo amin'ny fiarahamonina tanao hoe mierika daholo ny olona mahita an'le vehivavy lava volo be dia sambatra iny vehivavy iny tena lava volo be mihitsy noho izy ny olona tanao hoe voninahitra ho azy mitenina hoe fa vadin'izy iny dia miteny hoe vadiny anina kiny mahafinaritra be ny volony tena lava volo zany tanao hoe voninahitra ho an'le vehivavy zany no lava volo dia ohatr'izay zany ny vehivavy rehefa
mivavaka eo anatrehan'andriamanitra afa-boninahitra ohatran'le lehilahy lava volo teo eo amin'ny fiarahamonina zany a ny vehivavy eo anatrehan'andriamanitra zany hoe raha mivavaka izy de afa-boninahitra eo anatrehan'andriamanitra. Zany hoe le fivavaka tokony icomprendre tsara Andriamanitra satria ny fivavahana de voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe toy ny emboka mampofona miakatra na miseza fiandrianan'Andriamanitra ozy izy mivavaka fa lasa ohatran'le fivavaka le olona tsy mipaikana ny tafitrano ozy izy le fivavahana zany tsy mipaika tsy niakatra tsy emboka manitra le izy satria zany afa-boninahitra eo anatrehan'Andriamanitra zany nge rehefa malala afa-boninahitra eo anatrehan'ny olona raha tsy ampidiriny olona trano afa-boninahitra araka le ohatra teo hoe tokony andray vola izy satria asa vita le izy noho le mahafa-boninahitra de tsy sanandray azy le olona ohatr'izay mihitsy zany ny vehivavy zany raha tsy misaron-doka mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra efa mametraka mihitsy tsy mendrika ka raha tsy mendrika zany lasa tsy metraika eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe le fivavahana sy ny fanoloran-tenanao mihitsy zany lasa tsisy fahaleranytsony eo anatrehan'Andriamanitra. Fa raha ohatra kosa ozy izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahenina hoe fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy dia aoka ho etezana izy fa raha mahamenatra ny vehivavy ozy izy no etezana na ny ho aratana dia aoka hisaron-doha izy. Zany hoe ny vehivavy raha vao tsy saron-doha dia aoka zany le aratana atao mongolina le solaloha reny na moa ny tediavina ve tsy le sitrak'Andriamanitra iny kanefa ny vavaka ianao nefa tsy tonga anatrehan'Andriamanitra mifakasitrahana dia ho faty atika ihany ianao eo anatrehan'izay fivavahana izay. Ka anjaranao ny mandinika, anjaranao ny mieritreritra, anjaranao no manaiky an'izay tenin'Andriamanitra izay nambaranao tao anatin'izao fotoana izao. Raha eo anatrehan'ny fiarahamonina araka ny tenin'Andriamanitra teo dia hoe voninahitra ho an'ny vehivavy ny lava volo zany eo amin'ny fiarahamonina izay. Mahazo voninahitra ny lehilahy rehefa lava volo be ny vehivavy. Voninahitra ho azy zany fa le lava volo zany. Fa eo anatrehan'Andriamanitra zany fa fambaraka tsy mendrika fialan'ny voninahitra miala ny vehivavy ny voninahitra eo anatrehan'Andriamanitra rehefa tsy misaron-doha izy rehefa mivavaka zany. Ka mba hahatonga ny fivavahana tena hoe mipetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ka tahaka ny emoka mampofony eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia mila manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tafiditra ho azy zany rehefa malala zara mpitondra fivavahana nge ny nizingizina iazona anao hoe tsisy dika za misaron-doha zany tamin'ny andro taloha zany lasa ny salopina rehefa misaron-doha ny endrika tokony ho tsara io ve tokony avoaka tsara ny endrika rehefa hivavaka ka inona ny saronan-doha teny anodinana anao tsy anaraka ny sitrapon'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany fa ekeo amin'ny tenin'Andriamanitra. Mazava be nge io tenin'Andriamanitra io rehefa malala inona ny tediavana zavatra hafa indray tsy anekena ny tenin'Andriamanitra raha tena te azo tombotsoa te azo famonjena eo anatrehan'Andriamanitra marina ianao amin'izao fivavahana izay ataonao zao ankehitriny. Ka faranantsika ny tenin'Andriamanitra zava-dehibe ny fisaronan-doha eo amin'izany lafim-pivavahana zany eo amin'ny vehivavy zany. Tsy mendrika ny vehivavy ny valiteniny apetraka ny tenin'Andriamanitra raha ohatra misy vehivavy mivavaka amin'Andriamanitra. Raha tsy Jesosy aloha ny ivavahanao na Andriamanitra hafa dia mety mitombona le izy. Fa raha Jesosy ny ivavahanao na Jehova no ivavahanao dia mitaky an'izay zavatra izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Afa-boninahitra ianao raha mivavaka ka tsy misaron-doha ary na ny fivavahanao aza tsy tafapetraka, tsy tafatombona, tsy anisany emoka mampofona satria zany afa-boninahitra zany. Hitantsika nge tamin'le fanoharana teo ny lehilahy rehefa afa-boninahitra dia midy amin'ny midy ny fon'ny olona zany
tsy afaka mandray azy na te toriteny ary izy na zazo zao a raha rehefa afa-boninahitra eo anatrianao a na marina raha ny teny koa tsy misokatra ny fonao ary mihodina foana ianao a tsy te hijery amiko akory ary ianao raha afa-boninahitra misy eo anatrianao ka ohatr'izany ny vehivavy a rehefa afa-boninahitra misy eo anatrian'Andriamanitra nantavan'Andriamanitra azy a sarotra ny ilazana azy hoe tena hita ny tavan'Andriamanitra marina izy a ary misandratra eo anatrian'Andriamanitra ny fivavahany zany ka afatra ho apetraka atsika ho an'ny fiangonana moa zany mila manantona ny fahamarinana ianao zay fiangonana fahanao miainana ny fahamarinana dia zay no tsy maintsy atoninao a satria raha fiangonana tsy miaina ny fahamarinana dia milasa mpiombona otaonao a miaravery aminy ihany koa ao anatin'izay fotoana izay petraka io tenin'Andriamanitra io eo amin'ny apokalipsy 7:14 hoe miala ao aminy ianareo ry oloko mba tsy hombona anareo ho taminy a ka zay loza azo azy dia anjohanareo zany hoe na fiangonana io na mpivavaka io satra ny loza ihany izy a rehefa tsy manaraka ny fahamarinana ny sitrapon'Andriamanitra le teny tsisy kilema zany zay tsy afaka ilaza aminao hoe very ianao raha tsy mivavaka aty aminay fa ny zavatra afaka apetraka kosa hoe very ianao rehefa tsy manaraka ny fampianaran'i Kristy sy ny teny tsisy kilema zay no azo apetraka zany ka na fiangonana manaraka ny teny tsisy kilema na olona iza manaraka ny teny tsisy kilema tafita foana izy mandova ny fiainana mandrakizay izy na eto na ny ampitan-dranomasina tsisy fiangonana anankiray reny ange fitaka reny lazain'ny olon-dreny ato aminay ihany no voavonjy fitaka reny tena rehefa dinianao lalina nefa ny ao a misy tsy fahamarinana ary ao anatin'izay zavatra ary fanamamitaka mampizingizina azy hoe raha fa tsy atao aminay fa marina rehefa tsy ao anatiny teny tsisy kilema ka zay fiangonana ahafahanao miaina amin'ny teny tsisy kilema na fampianaran'i Kristy na sitrapon'Andriamanitra zay tokony amponao sy anatonanao an'Andriamanitra mba tsy ho diso fanantenana ianao rehefa ho avy eny amin'irao lanitra Jesosy vavaka antsika saotra ny tompo saotra betsaka ny amin'ny alalan'izay teny izay Andriamanitra kasika an'izay atao hoe fisaronan-doha izay anisany mbola ao anatin'ny teninao izay takina ho an'ny mpivavaka efa tamin'izany fotoana izany ka hatramin'izao fotoana izao ny teninao moa Andriamanitra tsy miovy izany hoe tamin'izany ihany fa ny teninao dia teninao foana araka voalaza mpilanto manao hoe izay voasoratra dia voasoratra zany tokoa io Jesosy tsy azon'olona vainy izay rehetra efa napetraka ao fa zay manova an'izany dia loza ary zay manaraka an'izany dia ho fahaverezana ihany koa araka ny teninao ihany no manambara izany zavatra izany koa izany teny izany anie dia tsy haniditsidina eo anatrian'ireo izay nanaraka n'izao fandarana izao tokoa fa mba ho fandresen-dahatra azy ho amin'ny fahamarinana ary ianao hiasa eo anatrian'izy ireo petraka feno ampelantananao ny zavatra rehetra izay efa ren'ireo olon'ireo sy mbola reniko sy mbola fanohizan'izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo saotra tompo amen manao velomanao Pasteur Maurice Rakotoarimanana veloma tompo finoana sy famonjena ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toriteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy hidiranao amin'ny fiainana mandrakizay izay irahanao amin'ny Pasteur Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy manana ny ray sy ny zanaka epistily Jaona faharoa 9:6